Faly miarabantsika tsirairay avindray ty sabata maraina 14 volana desambra ity. Manao fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary indrindra mba ho tontolo andro azahoan-kery sy ahafahanao mifandray bebe kokoa amin'Andriamanitra indray anio. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaksika. Andriamanitra tsara indrindra izay an-danitra ampianaro izahay mba hanaraka ny lalanao, ny fahamarinanao ary tezao ao anatin'izany mba tsy ho very ireo rehetra nampanantenanao anay indrindra ary indrindra mba azahoanay ny fiainana avy aminao irery ihany. Koa mitenena ray fa vonin-kenanao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe aolana ny fahamarinana. Nalaina Mateo 4:7-7 manao hoe koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary, aza mino ianareo. Amen. Mialohan'ny fianahan'ny asa fiemorana farany dia hisy fifanjevoana eo amin'ny finoana mikasika ny zava-miafin'Andriamanitra. Aolana tsirairay manko ny fahamarinana. Aorianan'ny fitoriana ny fahamarinana ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia ampiasa ny heriny rehetra tokoa Satana sy ny tafiny ary isy fisavorovoroana ao an-tsain'ny maro noho n'ireo feo maro miantso hoe indro aty Kristy, indro ary izy, aty no fahamarinana, manana hafatra amin'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra hoy ny sasany. Naniraka izy hitondra fahazavana lehibe. Avy eo dia isy fanolanana ny fahamarinana efa ela sy fiezahana androdana ny andrin'ny finoantsika. Amin'ny ezaka mafimafy kokoa no anandratana an'ilay sabata sandoka sy anaratsiana an'Andriamanitra mihitsy aza noho ny fanoloana an'ilay andro izay notahiny sy no hamasininy. Lalàna mampahory no hanamafisana n'io sabata sandoka io. Isy famitahana maro isan-karazany iseho amin'ny ho avy ary mila miorina mafy isika tsy ho voahozongozona. Tsy misy azo anesorana na kely monja aza amin'izay efa nahorin'ny Tompo. Ampiditra fampianaran-diso manko ny fahavalo tahaka an'ilay milaza fa tsy misy ny fitoerana masina. Izany dia anisan'ny ampiala ny sasany amin'ny finoana. Hisy nofo sy fahitana sandoka ihany koa izay marina amin'ny ampahany kanefa mampanalavitra amin'ilay finoana tena izy. Efa nomen'Andriamanitra fitsipika ny olombelona hamantarana ny ireny sandoka ireny. Ilay voalazan'i Isaia manao hoe ho amin'ny lalàna sy ny tenin'ny vavolombelona ihany raha tsy miteny araka izany teny izany izy dia olona izay tsy mpisaha ny fahazavany maraina. Ifangaro tanteraka ny fahamarinana ny fampianarana sandoka hany ka izay tarihin'ny fanahy masina rery ihany no hanavaka ny marina amin'ny diso. Mila miezatra fatratra isika mba tsy hivily amin'ny lalan'ny Tompo. Tsy azontsika atao velively ny miala amin'ny tory lalany ka ametraka ny fitokitsika amin'ny olombelona. Notendrena iambina, notendrena anara-maso amin'ny fomba entitra ireo izay tena mihinana Andriamanitra sy ny anjeliny. Ary natao hanampy antsika manokana izy ireo tamin'ny fotoana rehetra izay ilaintsika an'izany. Izao ny tsarovy amin'ity anio ity. Mila manantona ny Tompo ao anatin'ny fahatokiana sy ny finoana tanteraka isanandro isanandro isika. Ireo izay tarihin'ny tenin'ny Tompo dia hianavaka mazava tsara ny sandoka amin'ny tena izy. Irena indrindra ianao mba ho feno ny fanahy masin'Andriamanitra mba ahafahanao manavaka ny sandoka sy ny tena izy, izay ny sandoka izay miendrika tena izy kanefa tsy izy. Aoka isika hitoetra mandrakariva amin'ny fahamarinana tena izy amin'ny fahafenoany fa tsy amin'ny sasatsasany irery ihany. Amen. Tompo-Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izay ity fahamarinana avy aminao ary aoka ny fiainanay mihitsy ho tahaka an'izany. Tondra ny hafa ihany koa anao ny marina ka satria fantatray fa ianao ilay naneraka anay dia olon'ny fahamarinana. Aminaran'i Jesosy. Amen.